Magnano mbola tsara tsika jiaby zay magnaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao arivariva izao alakamisy fahasivy ny volana May taona 2022 tonga soa ato amin'ny fotoagna ny vaovao manasanao ampagnajagna ny tenanay hanaraka izany hatramin'ny farany Magasika ny lafiny politika ato agnatin'ny fampelezan-kevitra tanteraka atsika amin'izao fotoagna izao ho amin'ny fanomanana ny fifidianana solombavambahoaka izay ho tanterahana amin'ny fafito amby roapolo ny volana May 2022 ho avy izao. Manoloagna izay indrindra dia niavaka ny hetsika nataon'ny candidat izay atolotry ny team K25 ho fidino solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany fahadimy. Raha tamin'ity niany ity dia nanao asa fitsaboana sy fizaham-pahasalamagna maimaim-poana niaraka tamin'ireo mpiara-miasa amin'izy ireo ny candidat ao amin'ny boriboritany fahadimy androany ho an'ny tsaiky sy ny manangy moa no tena nomendanja tamin'ny izany. Tsy vitan'izay fa nisy ihany koa ny fizarana fanafody maimaim-poana araka ny toe-pahasalamagna avy izay nananan'ireo olona tonga nisitraka n'izany fitsaboana maimaim-poana izany. Efa fanaon'izy ireo ny hetsika fahasalamam-bahoaka tahaka izao ary anisan'ny lara-pahameagna ho an'ireto candidat natolotry ny team K25 amin'ny boriboritany fahadimy reto izany. Horantsika ny akon'izay vaovao izay tateriny Edena Elia sy Rivo Rajaonarivelo. Nidina ifotony nijery ny fiainam-bahoaka teny amin'ny boriboritany fahadimy teny indray ny candidat atolotry ny antoko team Fetrara Lambozafimbololona androany. Nambarany fa zava-dehibe ny fifampiresahana mivantana toy izao mba hisiany fandresen-dahatra sy ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny candidat. Antinanaovanay ny porte-à-porte zany fitsidiana isy atokantrano mba hampafantarana ny olona mihitsy hoe izao ny zavatra olana mahazo atsika mampatsiahy satria variana ny olona noho ny fahasairanana mampatsiahy mihitsy zay isam-baravarana manao hoe izao ne ny arenananantsika izao ne ny olana antsika misy eto amin'ny firenena toatry ny variantsika amin'ny fitadiavana ny vahiny sanatriana olombitsy no manjaka sy misitraka le aren'le firenena ka mba ho arofanina mba hisiny zany arofanina zany ao anatin'ny fifampitaizana dia tonga izay mitsidika isam-baravarana manazava mihitsy izay manao hoe aloha isy fifandanjana manjary manderery le fitondrana amin'ny tanila raha ny mpanatanteraka avy amina vondrona ray aloha isy hafa ao ao amin'ny antemeram-pirenena mba isy samy fifandanjana zany izany dia isin'ny hotakinay ny hoe fanjakana tsara tatana vita ho azy ny lalana vita ho azy ny tatatra tonga ny fanampiana ny vahoaka amin'ny resaka fitsaboana amin'ny fanabeazana satria raha tsy tantana ny firenena mandeha makany amin'ny tsiziny volam-panjakana izay zany ny zahanay azavaina amin'ny vahoaka. Taorian'ny fidinana ifotony dia tsikaritra fa sahirana avokoa ny ankamaroany ireo mponina antony mahatonga ireo olona ho marefo ara-pahasalamana ihany koa izany. Tsy nitazapotsiny izany ny candidat Fetrara Lambozafimbololona fa nisy ny hetsika fizaham-pahasalamana maimaim-poana ho an'ireo olona ary ny zaza amam-behivavy no tena tiliana tao anatin'izany. Zavatra efa natao efa volana ataontsika amin'ny roa volana eo izay izy ity dia le fitsaboam-pahasalamana dia mbola mitoy ihany koa zany ny fitsaboam-pahasalamana miaraka amin'ny fanafody tsy fidiana izay atolotray ho an'ny vahoaka zazamam-behivavy moa ny ankamaroan'izy ireo eto amin'ny boriboritany fahadimy eto amin'ny fokontany Manjakaray. Izy moa zany dia taratry le manifesto ny président Manjakavalamana satria izay no voarakitra ao sosialim-bahoaka aloha fanafody tsy fidiana ary fitsaboana maimaim-poana ary izay raha teo no takinay rehefa tonga eny amin'ny Assemblée nationale eny Tsimbazaza eny izahay. Candidat tena mitsinjo ny vahoaka ny candidat larana faefatra eto amin'ny boriboritany fahadimy hoy kosa ireo olona izay nisitraka ity fizaham-pahasalamana maimaim-poana ity. Maro amin'ireo olona tonga teto kosa nolaza fa tsy fizaham-pahasalamana loatra no nahatongavana eto fa indrindra anohana ny candidat atolotry ny antoko team. Tonga eto amin'ity toerana ity zany izay raha misy fizaham-pahasalamana maimaim-poana dia ny zanaka izany voan'ny ohatran'ny allergique amin'ilay toetrandro zakany izany ilay toetrandro mivaovy dia mitohaka dia sefitra dia izay no nahatongavana eto. Tena manampy betsaka tsy manana fahafahana mandeha any amin'ny dokotera zany voalohany indrindra no hoe hita hoe tena mizaha zany ny zareo tena tsy mitsapa. Voalohany indrindra aloha dia tsy dia mombany hoe misy dokotera maimaim-poana mpanohavy ny fireneko ny ilaiko fivana sy lamatra ary mahalala ny tokony atao sy ny tsy ataony amin'ny madinika ka raha amiko aloha tsy dia olana ny akoatran'izay zay no mahatonga eto anaty-barana ary izao andraisana anareo izao dia mbola amin'ny iray takoa amiko.
za zany a tena matsoroka zady dia izay dia tondrotao zany a dia mba hizaha fahasalamana fa zatra amin'izay nanoana ny président Rakotomanana. Itoeram-pito ny soavy masoandro indray ny fidinana ifotony ao anatin'izao fampelezakevitra izao. Tsy maintsy sitraka fizahan-pahasalamana maimaimpona kosa ireo toerana tena marefa ao anatin'ny boriboritany fahadimy ho iatrany nambara ny kandida fetra lambo zafimbololona laharana fahaefatra ao amin'ny boriboritany fahadimy. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May ho avy izao fidio ny kandida avy amin'ny antoko timy K25. Fa mitoy ihany koa ny fidinana ifotony ataon'ny kandida ao amin'ny boriboritany fahatelo kosa indray izay natolotry ny team K25 hatrany. Ny kandida Fenora Lambomanana indray no nitafa sy nidinika ary nanao ny fampelezakevitra teny amin'ny fokontany Soavinandriana iny tamin'ity andro niany ity ho an'ny boriboritany fahatelo. Hoaratsika ny tati-baovao mahakasika an'izay. Fifampiresahana sy toromarika ny amin'ny tokony hatao amin'ny andro ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy io no ny fanaovan'ny kandida Fenora Lambomanana tamin'ny poniny Soavinandriana androany alakamisy 7 ny volana May. Efa azo antoka ny fifampitokisana eo amin'ity kandida natolotry ny team K25 ity sy ireo olom-pirenena hanefa ny adidiny amin'ny 17 ny volana May ho avy izao. Nanamafy ny kandida Fenora Lambomanana izay natolotry ny team K25 eo amin'ny boriboritany fahatelo fa tokony hijoro hiaro sy hanara-maso ny safidy nataony ny mpifidy mba tsy hiverena ny fangalaram-bato tahaka ny nisy eo farany teo. Etsika ny asa natomboka alohan'ny propaganda. Tsy hoe député tsy mpanao lalana dia tsy amboarina ny lalantsika koa. Sanatria zany. Raha ohatra ihany ka mbola misy ny azo atolotra ho an'ny vahoaka dia tsy maintsy atolotra zany. Henoko, heninay ny fangatanareo teo hoe toizany ty lalana ty rapitsy dia alefaka ty mivato amin'ny tanany zavatra. Ka efa fantatrareo ny tokony atao tsy ho atolotsonareo amin'ny 17 volana May zao raha asa ao antaniko reo firy numero arotsakitsika amin'ny 27 zao tahaka ty ny bulletin tokana izay arotsatsika any anaty vary. Tsika dia larana voalohany sady tonga dia mora fantatra be asina X eto avalina tsara dia jerevana tsara ato aliana ato raha misy soniany tokony sonia anankiroa amin'ny bureau de vote raha tsy ampy ny soni aza manaiky fa angalatra izay manao an'izay raha tsy soni dia takiny maty any vatsika arovony vatitsika arovony safiditsika fa rehefa mahita anareo takizao fa efa fantatro fefaria tsy mba zazary tongotraika dia Miara-misalaha amin'ny fampelezakevitra ny kandida mianada ao amin'ny boriboritany fahatelo izay milatsaka amin'ny anaran'ny team K25 dia i Fenora Lambomanana lisitra voalohany sy Razafindrazaka Bodoarso lisitra faharoa. Ny hanao podro no tanjona amin'izao azakazaka hoeny tsy mba zaza izao ho an'ny team K25 ao amin'ny boriboritany fahatelo. Amin'ny 17 ny volana May ho avy izao fidio ny kandida avy amin'ny antoko timy K25. Ivadika lafim-baovao resaka toe-karena indray tsika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity tao anatin'ny 80 taona izay i Madagasikara dia anisany nisitraka betsaka indrindra ny fanampiana avy amin'ny vondrona Europeana. Raha totaliana dia efa mandidina ny 2,000 tapitrisa euro izany fanampiana avy amin'ny vondrona Europeana ho an'ny firenena malagasy izany tao anatin'izay 80 taona izay ho amafisina ary ho atsaraina izany fiarah-miasa ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana izany araka ny lahateny nataony masovoan'ny vondrona Europeana miasa sy monina eto Madagasikara Andriamatoa Giovanni Di Girolamo tamin'ity atao anatin'ny ity fanamariana ny andro Europeana ity anisan'ny nisy ny etsika nanamariana izany moa teto Madagasikara. Hoaratsika izay vaovao izay tateriny Edena Elia sy Rivo Rajaonarivelo. Tao anatin'ny 80 taona izao no nisian'ny fiarah-miasa matotra teo Madagasikara sy ny vondrona Europeana.
Isan'ny nanamarika izay taona maro izay ny fisitrahany Madagasikara ireo karazana fanampiana maro. Mitetina 7.4 tapitrisa euro ny fitambaran'ny volana totony vondrona Europeanina anampianan'ny Madagasikara nanomboka ny taona 2015 sy 7.3. Tetika samary no nampiasaina io vola io toy ny resaka foto-drafitrasa, ny fanatsarana ny angovo, ny resaka politika, ny zon'olombelona, ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary. Mbola naneo hatrany izay ezaka sy fahavononana iara-iasa amin'ny Madagasikara izay izy ireo araka ny nambarany masoivo ny vondrona Europeanina Giovanni Di Girolamo androany sy nandritra ny lahateny. Et continuer notre effort avec Madagascar pour le développement du pays et pour l'émergence Madagascar. Je crois que la population malgache le mérite et donc on croit que c'est effectivement important de travailler ensemble. Donc dans les moments difficiles, il faut être ensemble. Mais dans les moments faciles, quand on pense qu'on peut faire vraiment quelque chose d'important, il faut travailler tous ensemble. Il faut vraiment commencer sérieusement à lutter pour le développement de Madagascar. Et dans ces domaines, en effet, notre engagement est constant et s'accompagne aussi à d'autres instruments, pas seulement l'aide au développement, mais aussi des programmes d'investissement extérieur, un accord de partenariat économique qui a permis à Madagascar de doubler ses exportations envers l'Union européenne. Donc c'est un programme ambitieux, mais on a intention de le faire avec Madagascar. Madagascar a aussi des grandes ressources, des ressources humaines, des ressources naturelles et aussi un patrimoine environnemental extraordinaire. Malheureusement, ce patrimoine extraordinaire est menacé. Et donc on croit que tout effort de développement doit être fait dans le cadre du développement soutenable. On doit toujours garder l'environnement comme un phare de quelque chose qu'on doit, d'une certaine mesure, transmettre à nos successeurs. Na dia eo aza nefa izay fanampiana maro izay dia tsy haritra fa mihibatrandy amin'ny ankapobeny ny vokatra azo raha jerena ny toe-karentsika malagasy. Profon'izany ny fanasokajiana ny Madagasikara ho voalohany amin'ny firenena mahantra indrindra maneran-tany. Androany 7 Mey no natokana ho andron'ny Eropa ary nanamarika izany ireo masoivo sy mpiara-miasa amin'ny vondrona Europeanina tetsy amin'ny foibeny tetsy tsara sotra. Mpanao politika sy olo-manan-kaja maro no nanome voninahitra ity fotoana ity androany ary isan'ny namaly ny fanasana ihany koa ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana. Fa lafim-baovao hafa manoloana ny tsindry izay nahazo ny mpiasan'ny faditseranana nitranga teo aloha rahantsika mahafantatra dia lahara-pahamehana ho an'ny biro vaovao izay natsangana androany ny anisany hiady hatramin'ny farany sy anoerana hatramin'ny farany ny endrika tsindry eo amin'ny lafiny rehetra izay mahazo ny tompona andraikitra sy mahazo ny mpiasa eo anivony izany faditseranana izany. Vaovao tanteriny Noro Fitiavana sy Mathieu Princy. Anisany ataon'ny biro vaovao eo anivony faditseranana ho laharam-pahamehana manomboka izao ny fijerena akaiky ny zon'ny mpiasa. Araka ny fanazavana tsy voaja izay zon'ny mpiasa izay atao anatin'ny taona maro ka antony iray nampisolana teo amin'izy ireo. Nisy ny tsindrina azo ny mpiasa izay niteraka olana goavana teo anivony faditseranana. Ny tatsika teo dia tonga nandatsa bato teo amin'ny 740 teo eo ngambany izany. Fa amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 250 eo ny mpikambana ao anivon'ny Saint-Pidon. Ny lahara-pahamehana biro vaovao dia mazava ho azy fa ny fanajana ny zofototry ny mpiasa izay tena mahasarotiny anay satria ny zava-misy teo aloha teo araka le nitenenina teo rehefa misy an'ireny tsindry avy any ambony reny dia indraindray mangina ny tompona andraikitra. Fa izahay dia manome toky fa tsy anaiky na aviaiza ny tsindry izay mahazo na amin'ireo mpiasa zany na amin'ireo tompona andraikitra eto anivon'ny faditseranana fa dia izay zavatra izay zany dia efa ambaranay deniny etoana fa tsy hoe kena ivelively Ankoatra izay, nisy ny fitakiana no tanterahany teo anivon'ny faditseranana teo aloha mahakasika ny resaka gasnet.
araka ny fantatra mbola tsy nivaly fitakiana io ankehitriny raha toka efa misy kosa ny fijerena vahaolana ny amin'izany raha ny loharanom-baovao azo. Efa misy ny fifampidiniana momba an'io raha gasinety io tamin'ny tompona andraikitra teo aloha dia amin'izao fotoana izao manana ny politika izay hitondrany ny fahadiseranana ny tale général vaovao moa zany sy ny ministra ihany koa vaovao dia ho hita eo indray hoe ohatra ny anahoana ny fomba fifampiresana amin'izay ny zavatra izay ohatra ny anahoana ny fomba hitondrany an'izay affaire gasinety izay. Izahay koa moa zany amin'izay hoe birao voafidy vaovao izay dia mba hisy ny fifampiresahana ary mba izay fifampiresahana izay toy ny pirahalahy mianala no entina amahana ny olana rehetra izay mitranga eo anivon'ny fahadiseranana sy ministeran'ny finance amin'ny ankapobeny. Androany anisan'ny fifidianana ny birao vaovao teo anivon'ny fahadiseranana. Olona misa 720 no tonga nandatsy-Sabato ka Andriamatoa Erzorandriana Valina no voafidy ho filoha vaovao ny fahadiseranana teny amin'ny Le Pavé Antaninarenina. Fa araka ny fampitam-baovao izay efa natolotra tamin'ny fampirahalam-baovao ny Mantsagna teo dia nitrangana hain-trano tetsy Ambodivona tamin'ny omaly matonaly nanomboka tamin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 2 maraina izany. Araka ny fantatra sy ny loharanom-baovao teny Antoerana dia vokatry ny ankoson'ny herinaratra no niteraka n'izay fahamaizana izay niainga avy tamina trano fivarotana araiky ary nihitatra tamin'ny trano fivarotana mahery ny 20 kilafretra tsy nisy noraisina avokoa izany. Antapitrisan'ny maro ny totalbe ny fahatiantoka raha ny nambaran'ireo tompony tranombarotra izay may teny Antoerana. Waratsika ny akon'izay vaovao izay eo amin'ny sariny Erzora Jonarvondi. Trano kakazo avokoa ireo trano fivarotana miisa 520 mainy motro ny aliny alarbi fahavaliny volana meteo tetsy amin'ny tobo fiantsonana marikitra ny tobontsoloka total eny Ambodivona. Tokantrano maro no niarambona vokatra izao fahamaizana izao ary tombarana mandidina ny 250 tapitrisa ariary ny fitambaran'ny fahatiantoka. Fa zao lasa misy tranon'olona satria zay tetsy amin'ny trano misy trano eto teo zay no nipetraka taloha dia nafindra provisoire teto dia zao lasa natao hatramin'izao izay lasa trano le tsena saika hoe ombarina dia zao ny zavatra amin'ny trano zao fa vazana lehibe satria vola amina miliara 2 miliara ny 10 miliara amin'ny fahatiantoka ao anatin'ny trano vao raha sahala amin'ny anay manokana zao any amin'ny ataontsika hoe any amin'ny 950 millions eo valeur satria pièce-na Mercedes daholo bonne occasion zavatra midinay efa amin'izay circuit zany ny tomboa moa zany dia tetsy aloha tetsy ane misy tsena zay zany teo dia ohatran'ny misy fandray zany no ny plus ou moins dia fandray dia lasa nisy ny fandrendan'ny trano dia ny teto amin'ny tafo teo amin'ny 520 tafo ty partie de vente io zao dia grossiste ty varotra épicerie ohatr' zany dia parkena ny devant zany fa taty amin'ny darera zany resaka pièce zay fa tamin'ny 9 alina nahazo Antsoatarby dia tonga teto zay fa tsisy ninenina voaraitsy ny entana nisy épicerie teto anoloana dia avy ao amin'ny épicerie teo anoloana ny tomboan'ny hafa court-circuit miaraka amin'ny fiteny naheno sy ny nahita fa zay tsy nefa tara fa efa may ny tranonay zay vao à peu près zany eo amin'ny 30 tapitrisa ny azo mahay tao dia reo sisany ambona lanjaina visy aluminium daholo teny fa tsy azo amin'iditra ny anay zany le ao aoriana za amin'ny pièce daholo kojakoja momba amin'ny fiara fa le teto anoloana no épicerie mba amenga avy amin'ny be ny tanàna ramatoa be ny tanàna zany zay mba hijery anay indrindrandrindra eo amin'ny fanarenana ny trano pavillon zany. Efa hatramin'ny taona 3 sy 20 ny tompon'andraikitry ny tobo fiantsonana eny Ambodivona no nitaraina ny mpivarotra teo amin'ireo pavillon ireo tamin'ny faharatsian'ny fototra-fitrasa saingy izao tratra ny loza izao ihany ny farany kanefa tsy mbola nisy ny valiny tamin'ny tokony hanovana izany fototra-fitrasa izany. Isin'ireo brocataire ireo eny amorony ny tatatra iny raika amin'ny 70 andro no fanarahana tamin'ny fanjakana tamin'ny 20 taona lasa tamin'ny 2013 misy an'ry trano amin'ny atsimoria teo amin'ny brocataire no mipetraka zay tafiditra amin'izay raika amin'ny 70 andro ro anamboarana ny toerana io kararotera misy étage lasa misy an'io trano io zay tsy fantatra hoe iza ny namime
tsy maintsy tokony raiky mpanjakana aloha no voaritra sy namea ny toerana io tokony a raha omen'ny fanjakana ihany ka mbola itoy ipetrahany eo a dia tokony atao anydiro eo koa lay rasement illicite ny ambadibadika izay miteraka sirkia eto amin'ity toerana ity. Nanomboka tamin'ny valora sasany alina raha tsy ahivina no nanomboka nyrehatra ny afo ary tsy voafera tsy tamin'iray ora maraina tany hoany. Mitsimpona ireo fatimby amin'ny kojakoja fanolo amin'ny fiara izay namidy tao amin'ireo tranombarotra Maisisa no hoany azo ny trabona natao ny maraina ny alakamisy fa 7 ny volana May 2022 amidy eny amin'ny mpandanja visy varahana amin'ny kilao ireo karoka-mbita vela ireo sitrany ahay. Afa eo amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany mirongatra tsy misy karazany ny Andiambalala any amin'ny lalam-pirenena fahafito iny amin'izao fotoagna izao. Vokatra izay voatery miato mijanona tsy manohy ny lalana ireo fiara mifamezivezy any an-toerana rehefa mandalo ireto Andiambalala ireto. Ankoatran'izay dia mandripaka ny voly any an-toerana ihany koa amin'izay lalana jiaby andalovany ny Andiambalala amin'ny lalam-pirenena fahafito iny. Vaovao tateriny Anoro Fitiavana sy Mathieu Princy. Miantso ireo tompona andraikitra amin'ny sampana mpamony valala ny ponina amin'ny distrika ny Sakara sy Toliara faharoa tapany Atsinanana mba hamono faran'zaingana ireo valala any an-toerana amin'izao. Marina fa simba avokoa ny ankamaroan'ny volon'ireo tantsaha amin'ny fandalovan'ireo valala. Tsara no mampafantatra fa commune maro no mitondra faisana amin'izany eo amin'ny resaka fambolena. Ahitana ny commune Antsoamadiro, Amboandelaka, Mahaboboka, Andranovory no anisan'ny commune tena niara ny fahampotehan'ny voly. No mafisin'ireo ponina fa ringitra avokoa ny ankamaroan'ny voankazo eo koa ny voninkazo fa indrindra ny voly izay miantoka ny fiveloman'ny vahoaka ny Sakara sy Toliary noho ny nafitsoky ny fandalovan'ireo Andiambalala ao an-toerana amin'izao. Etsy ankilany rakotra mainty ny lanitra eny amin'ny lalam-pirenena fahafito raha iny misidina manapaka ireo Andiambalala. Izy ireo izay vaventy tahaka ny ratsan-tanana ary efa mahatratra analikisa raha ny loharanom-baovao azo. Noho izany tsy maintsy mijanona avy hatrany ny fiaramandeha rehefa tojo ireto Andiambalala ireto. Eo amin'ny lafiny asa tanana sy asa dia azo atao tsara ny mamorona asa ary mamorona ihany koa kojakoja ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny alalan'ny ireny taratasy efa tsy miasa intsony ireny. Raha tokony hoarena any anaty fako izy ireny dia mbola ahavitana zavatra tsara mateza nefa sady miaro amin'ny tontolo iainana ihany koa moa izany rehetra izany. Tahaka n'ity fanadihadiana raika izay andesina aminao ity eo sariny Erzora Janarvony. Sarotra inona kanefa dia tena mahavita zavatra maro ny taratasy rehefa avadika ho akora anamboarana karazana fitaovana sy haingo ary azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Isan'ireny ny sahanin'ity renim-pianakaviana raiky ity. Namorona ny poketra sy fitaovana maro vita avy amin'ny potika taratasy. Ho azy tsy voatery hitady zavatra sarotra be vao ahaforona ny tsara indrindra. Ny potika taratasy no nosafidiny atao akora fototra amin'ny famoronana ary ahavitany zavatra maro, mafy sy mateza kanefa miavaka amin'ny fahita andavanandro. Tombontsoa azo aloha dia voalohany indrindra fiarovana ny tontolo iainana. Izay koa moa ny antony tena hoe namoronana anazy. Mahafantatra ny olona hoe ay ve tsy aririna fahatany ny taratasy fa misy azo ampiasaina azy ihany koa. Dia tombony anankiray ihany koa ny karoka. Tsy mionona fotsiny amin'ny hoe matière première efa mahazatra ny olona fa mikaroka koa hoe ay taratasy koa azo atao inona koa zany zavatra afaka azo atao akoatra ny matière première efa fantatra mahazatra zany ohatra ny rofisy nohatra zany ay ve taratasy koa azo atao dia misy olona hafa koa mikaroka ay boaty koa mbola azo atao anatina recyclage daholo zany. Tsy vitany hoe ahavitana mamorona tao zavatra izy ity fa sady manome asa ho an'ny vehivavy sahirana ara-pivelomana ihany koa. Fa indrindra miaro amin'ny tontolo iainana satria ny fako taratasy efa tsy ilaina intsony dia tsy dorana na aririna fahatany fa ahazoana fitaovana tsara sy mateza.
Iny ihany koa tomboko lesy tomboko vavy no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'izao matinaly izao isaorana anao nanaraka izany hatramin'ny farany angasatraina ihany koa ireo ekipa jiaby izay niaraka namolavolona sy nanatosany ireny vaovao jiaby natolotra anao teto androany ireny mametraka ny veloma mandra-pitava ho amintsika jiaby indray ny tenako samby tsara amintsika jiaby tomboko lesy tomboko vavy